Aveo moa zany Sergio nandeha nivoaka tany an-tokotany izy baka rivodrivotra kely miandry an'le annonce satria tsinona le izy tsisy mpamaly mihitsy hoe Marimar nandeha môlamôla ndraiky la Marimar nandeha nakany amin'ny Santy Panaise tany dia io fa tazana ivelan'ny vavahady ry Sergio niditra mivapitsohanikala tao gorobaka Marimar dia niditra tany amin'ny tanàna Santy Panaise tafiditra tao ary Marimar aveo ndao kisaka-piso andeha hiditra any dia Angelica sy Renato ihany koa zany lasa nandeha nivoaka tany an-tokotany tany tao rangatsika mba dia hijerijery an'ireny Sergio aloha dia ho lazaintsika vaovao tafahoana tany amin'ny jardin tany zany Renato sy Angelica dia mitafa tamin'ny Sergio dia misy vaovao ilazainy anaty tadiavanay vady la i Monica tonga dia sipa manja be mety amin'ny lany mihitsy izy Sergio tena za raha i Monica menareo anazy za tsy mila sipa ohatran'ny Monica zany ako tsy mila niny aho tsy mila tadiavanareo vady zany aho fa za tsy mila vady vola milaiko dia zay dia kanza moa izy eo ampiresany dia hita ny tampoky Marimar wele ty fisa napitra ny kala bouilleuse ry aty vaza be zany Angelica dia lerika aveo Sergio fa izy zany gaga tokoa Sergio wele fanga moa tafiditra ato kala Marimar dia aveo moa zany natsony Sergio avy aty manatona aty Marimar dia Marimar panao Sergio dia nanontany aveo Angelica fa tindry fe Sergio inona ny mahamolamola andrimaka aty dia namaly moa zany Marimar lazainy toko ny tompony ie tena tipy an Sergio asa tarabe aminazy dia kagabe moa zany Renato sy Angelica fa le Sergio koa moa zany nijery anazy fotsiny tara amina hoe ty sipa kely ty dia aveo moa zany Angelica tezitra be hoe tena manala baraka mihitsy zany olona ohatr'izao dia mitonatona mandeha aty amin'ny tany mpanan-karena aty dia ndoasiny Angelica le mandeha any tsisy ilana olona tsisy atao ohatrany tony tsy mila olona malotoloto ohatrandre mihitsy aty amin'ny tanàna tsy mila midikitra aty ale mandeha any dia izy moa zany mieritreritra ny andeha Marimar satria tsy nale voarokana Angelica dia tonga Sergio teny anazy tsy mahazo mandeha ty Marimar fa ity tanàna ity dia amin'ny datako sy amin'ny mamako noho izany dia izy ny mamako ny tompo malidy amin'ity fa tsisy tokony andalan-drisodriso zany mihitsy fa raha ohatra ka hoe tonga eto indray dia mizahako zany dia aveo lasa moa Sergio hoe allo za koa dia hanatitra anazy any aminazy any dia lasa natera Sergio nandeha nakany aminazy Marimar dia aveo moa zany no teny andalina amin'izay dia teny Marimar hoe ory Sergio fa ono tena mamanao ve le Angelica sa tsy mamanao io dia aveo moa zany Sergio namaly tsy mamako zany izy fa mamako efa maty efa ela be fa izy vadiny dadanay fandroany dia ve ka marina mihitsy manko zany satria tsy possible mihitsy hoe raha nitarehana dia tsy hiteraka zanakalahy ngeza be ohatranao dia aveo moa zany Marimar ohatra mitovy fotoana aminako izy iny dia Sergio mitapaka ny tsinainy Sergio ie mitovy fotoana amindry mihitsy izy ka dia aveo nanontany anazy Marimar fa onaka Sergio inona ny antony mampatonga ny Angelica tonga dia tezitra be aminany nefa zako tsy nanentsina akory dia namary anazy moa i Sergio ny teny hoe satria ianao tsy namanja be Louise be felona ny kiala hoe jereny hoe tena misy sipa manja be Louise indray ao tanàna dia sao dia mitaratara amindry daholo ny olona rehetrarehetra eo zany Marimar manja be ve za tena tarabe aminako zany olona rehetrarehetra tsisy olona mba tia aminako zany hoe Sergio ianao ihany zao mba olona tia anako hatramin'izay dia ho Sergio ny tena azy ny tare tsy voatery hoe ny tare koa mijery olona rehetrarehetra fa kosa ny hatsaram-panahy ny tsarana ny olona tsirairay avy eo zany Marimar resy dia tsara fanahy za tena maly Sergio hoe tsara fanandry sady tsara toetra ihany koa no tsara tare dia eo zany Marimar c'est mignon dia Sergio moa tena anazy jereo zao mitare andre tsara mandimandina be masondry koa mantsopika tsara tare molotry indry ihany koa tsy verera tsy mampite anaikitra be dia eo zany Marimar tsamy fe aveo moa zany Sergio tena andalana dia niteny tamin'ny Marimar hoe mba misy zavatra tiako angatahana aminao Marimar dia mieritreritra aveo ianao fa ho tanterahanao izay zavatra tokony ataoko dia namaly zany Marimar tena izay tianao atao fa tsy maintsy tanterahako daholo dia niteny Sergio hoe sao ary aza mandeha makany amin'ny tanànanay ancienne intsony petra be zany Marimar fa ahoana namaly Sergio hoe raha mandeha makany dia manakorotana ny datako manakorotana an'ilay mamakeliko Angelica sy manakorotana ny tanàna
satria za koa ao arina kely ao za dia eritreritra andeha lavitra be hiala amin'ity tanàna ity fa tsy hipetraka etsony dia ao za marimary dia raha mandeha anao dia za kosa andeha ho any amin'ny ansain-dahatso satria na rasy lobe daholo ao aminareo rehetrarehetra ao dia Sergio moa namaly hoe za koa efa ela be ako tsy mieritreritra hijanona eto fa mbola misy zavatra tanterahako sy karakaraiko dia izay mampatonga anako tsy mieritreritra mijanona dia teo za marimary aza mandeha Sergio aza mandeha fa zako angety ianao hoe za ane tarabe aminao hoe aza mandeha fa feranao rery tsy misy olona fa tsy ianao rery angentanamako e dia eo moa zany Sergio hoe aza malahelo indray fa zako tsy maintsy miaro eto amin'ity tanàna ity satria tsy mety aminako ilay mijanona eto dia mbola empiresahana eny any an-dalana ihany za Sergio sy marimary dia miteny marimary hoe tena malahelo be indray za Sergio raha ilozana fa tsy mba misy olona mba hoe afaka ifampiresahako sy ilazako hoe zavatra manahirana anako raha vao lasa ianao hoe dia miteny marimary hoe zako rehefa mba tafahoana misy fotoana ikandroma dia makany aminany plage teneny foana ako hoe andao eo na aminako ary amin'ny plage ary rehefa amin'ny alina dia za nefa tsy mandeha makany dia tezitra be Sergio hoe ataoko mamay andro any ilay ikandroma iny ka izany atao any ambadika any dia miteny indray Sergio hoe ay tianareo fa raha ohatra ka hoe omeko omby vavy berinona nareo dia taizainareo eo dia ompianareo ao ilay izy dia amin'izay mba hoe manana zavatra kokoa nareo mba tsaratsara dia namaly ny marimary tena mety be tena tsara be mihitsy za fa afaka ompiana dia mba afaka mba hoe amin'izay koa za mba tsy makany aminareo satria rehefa lasa ianao Sergio dia za tsy afaka mandeha makanjo sady tsy ho antsony ako andao indray tsika hiditra any amin'ny tanàna zareo Santipanese eo mpinanakanina zany dia mitafa amin'izay zareo fa lasa Sergio eto mbola tsy ato ihany izy dia namaly moa zany perfecta hoe lasa mandeha nanaty tany kala soiante any izy mbola rehefa avy eo izy vao tonga dia namaly Renato hoe ary efa nisy mpividy sa nisy nanao any ilay tany nisy mpividy sa ahoana dia milaza i perfecta misy olona miantso ihany teo fa efa mivalia izy hoe efa namidy le entana efa namidy le tanàna dia i corazon zany mihaino ery ambaravarana ery manao lavamaso ery ambadika ery izy mihaino miresaka zareo dia aika zany ny antony mampatonga le hoe tsisy mpanontany tsisy mpividy le tanàna zareo Hacienda dia efa namidy zareo atsokosoko tany ambadika tany zany le izy dia tsy afaka ho amidy fandroana satria efa lafo dia henony corazon izay resaka izay dia lasa corazon azy hoe niandry Sergio tary tokotany tary tato-bolana any misy an'ity tatasika ity dia nonody amin'izay Sergio avy eo avy nanatra marimary dia nandrasany corazon atao ambaravarana dia hory Sergio tadidinao moa fa zako no nitaizanao nandritranao vao teraka hatramin'izako izao lehibe izao etavy tsara fa tianao zako ary ity resaka ity dia resaka mahakasika anao sy ny hoavinao ity dia miloha ianao dia nasa Sergio fa hoe fa nisy hitanao ny tanàna Hacienda rehetra ity ny antony mampatonga izy tsisy vidy dia fondresana zareo tomponanakana teo dia satria hoe efa lafo ny tanàna Hacienda efa hipoteke dia izay mampatonga anazy hoe tsisy mpividy intsony dia eo zany Sergio vao taitra be sady tezitra hoe marina ve zany dia tena marina za fa voa ihany koa teo izy